tsy mijanona fotsiny amin'ny fiandrasana ny tontataratasy izay aterina ao aminy ny ekipa mpanatanteraka ny tetika Safiarina. Programa n'asa nataon'ny filohan'ny Repoblika miainga amin'ny findramam-bola ka ahafahany malagasy rehetra manitatra ny asa fivelomany ary miditra amin'ny matianina sy ny manara-penitra. Tamin'ity indray mitoraka ity dia mitety ireo toerana tena lavidalana ao amin'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Analanjorofo ny ekipa, manazava amin'ny vahoaka sy ny tantsaha momba ny tetika Safiarina. Isan'ireo notsidihana ny tantsaha teto amin'ny komuna ny Arovana Karolinina ao amin'ny distrikany Vatomandry, faritra Atsinanana. Tantsaha-mpamboly karana izy ireo, efa manana ny mpandray ny vokatra ao aminy ary maniry ny ampitombo sy hanatsara ny asa fivelomana. Izany hoe tantsaha efa tafiditra amina rojo-piariana iray manana ny toerana izy ireo satria tsy sahirana amin'ny fikarohana lalam-barotra intsony, saingy kosa tsy afaka mampitombo ny vokatra ao aminy noho ny olana samihafa ka voalohany amin'izany ny tsy fisian'ny vola entina manitatra. Manampy tosika an'ireto tantsaha ireto ny ekipa ny tetika Safiarina izay tonga manantona mivantana azy ireo. Izao zavatra rehetrarehetra zao no atao dia ny fanatanterahana ny velirano nataony presidanta amintsika mianakavy hoe izahako dia hanampy anareo amin'ny fanomezana asa nareo, hanampy anareo mba ahafahan'ny tanora tsirairay manana asa, hanampy anareo mba ahafahanareo manana fidiram-bola ao anatin'ny tokantranonareo, fidiram-bola maritra sy matody taona. Dia zany rehetrarehetra zany no atao ianareo no mpiantsehatra mivantana ao anatin'le izy. Dia izay indrindra no hanetanana anareo hoe meteza mba hisikimponitra ao anatin'le izy ary tena anao fa tsy mody manao. Taoriany izao fiaonana natao teto amin'ny foibe ny fikambanan'ireo tantsaha teto ny Arovana Karolinina izao dia hita fa velom-bola izy ireo. Resy lahatra ireo tantsaha fa te hirotsaka antsehatra andray anjara amin'ny fampandrosoana. Miankina amin'ny fahavononana ara-tsaina ny fiovam-piainana hoy ireo tantsaha fa raha ny fanazavana momba ny programa fiariana izay natao azy ireo aloha dia tsy misy afa-tsy tombotsoa hipaka hatrany amin'ny taranaka izany hoy ireto tantsaha reto. Raha mifindramam-bola hatramin'izay alonga dia sisy moramora sady sosotra raha sy amin'ny fiariana, mba hoe mora zany le zana-bola dia tegna azo dirana. Tegna mety aminay aloha satria zay fa na dia keo zany na fambolena na fiompiana ataonay dia tegna liana te hagnano bebe kokoa zany zay fa noho ny sy fampiana zany dia lasa miaigna amin'le kely hatramin'izay foana. Dia zany tegna mampaliana ny aminanjy mba mokatra bebe kokoa ny fanazatra hatramin'izay zany zay. Manao le fipetrapetraka reny ve mety azo arahana tsara raha fahitanao azy raha ohatra hoe miaraka amin'ny le scrimady manokana azo raina aloha satria efa mazava tsara moko ny fipetra mianjary dia miankina amin'ny tegna zany miankina amin'ny safidin'ny tegna satria tsy dia sarotra loatra koa zany izy fa azo zakany hoe mora raina mingy zany dia afaka raina. Mivondrona anatina kooperativa iray antsoina hoe FFV na fampianarana, fampandrosoana, fambolena garana Vatomandry ireto tantsaha ireto. Miisa 520 fianakaviana izy ireo no ao anatin'izany izay miparitaka ao amin'ny distrikany Vatomandry. Rehefa nataony kajy mitombina amin'izao vinavina ny fanitarana ny fambolena izay arahana amin'ny tetika Safiarina izao dia fantatra fa hitombo isan-taona ny vokatra garana izay miainga eto. Raha manomboka amin'ny 70 taona izy ireo amin'ity taona 2024 ity dia heverina fa mokatra garana 790 taona izy ireo afaka 5 taona rehefa manaraka ny fepetra rehetra amin'ny mahamatianina. Risy lahatra za satria fambolena garana zany tegna asa mahavelo, tegna efa vaporofo tamin'ny fiainana misy eto amin'ny tanàna ty zany. Dia tanjognanay moa zany ary koragny teo hoe ny fambolena manara-penitra zany zany targetranay antoko fampandrosoana. Karaha tamin'ny taona ty zao zay eo amin'ny 70 tonnes à 100 tonnes ny eritreretiny tokony nisy teto. Fa raha après izao ngamba za mieritreritra fa
fagnentanana amin'ny fiarena zao ataoko hoe tsy laza hoe arivo isan-jatony fa raha 100 tonnes zany mety ho hitanay eo amin'ny 500 tonnes 600 tonnes satria le toerana misy le olona zany rehefa mahazo le toerana tokony ambolena tegna mety tsara izy taninay moa zany tany mbola lonaka be vao meka ampiana zezika mavokatra tsara. Ho an'ny orinasa Scrimad mpamokatra ranobokazo izay miara-miasa amin'ireto tantsaha ireto dia azo antoka tsara ny hafehezan'izy ireo ny teknika mpambolena matianina. Notsongaina tao anatina kooperativa na tantsaha marobe mantsy izy ireo ary efa vita sedra hoy ny teknisianina. Ny rovana Caroline zany anisan'ny misy vondrona mpamboly miara-miasa aminay. Nanao fanatanana taty zay dia nanentana ny olona ny vondrona mba amatsy an'le usine anay ao Tomasina amin'ny resaka voankazo. Zay zany no antony tena hoe fototra lehibe dia nanentana anazy zany zay tamin'io famokarana io na mpivondrona anazy na mpianatra ara teknika zay hitanareo ohatran'izao zany le izy tia zao sehatra garana zao ny hitantsika eo fa misy any amin'ny toeran-kafa mananasy misy garana zany eto dia misy voankazo hafa koa zany eo akoatran'ny letsia zay hitantsika teo. Maro ny mpamboly ao aminay mahatratra any amin'ny 700 isany reo mpamboly eo reo zany amin'ny faritra Atsinanana lalan'ny Jorofa fa safidiana koa zany narovana Caroline atokisanay fa mavita an'ilay tetikasa anisan'ny tafiditra tao anatin'ny masotsivana koa zany zareo moa zany dia afaka izy zany matoy izahay zany mirotsakatsehatra mitondra anareo ohatran'izao makety eo amin'ireo olon'ireo. Manana vina ametraka ny vokatra malagasy mba ho fantadaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny Scrimad izay anateran-tany malagasy ny orinasa ary misehatra eo amin'ny iraisam-pirenena amin'ny alalan'ireo vokatra ao aminy. Manondrana ny Eoropa tahaka ny ao a Frantsa, Belzika, Pays-Bas ary rehefa manondrana ny Etazonia ihany koa ny Scrimad akoatra ny eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Manaraka ny fenitra takinany amin'ireo firenena manan-karena ny Eoropa ny vokatra ondrany ary miavaka amin'ny maha-bio azy na azo adika ihany koa hoe natoraly 100% tsy misy akora simika ka dia tsara ho an'ny fahasalamana. Tena tsy azo hidovirana mihitsy ary tsy maintsy atao hoy ny tale jenerala ny orinasa ity ny fijerena manokana ny tantsaha raha tiana ny isian'ny fampandrosoana tena izy any Madagasikara. Mbola tantsaha avokoa mantsy mpamboly na mpiompy ny 700 ny malagasy io izy. Izay fijerena ny tantsaha izay no tsy ampy na tsy nisy mihitsy tamin'ny tetikasa nataona fitondrana ny fandimby araka ny nambarany ka dia mampirisika ary manome tanana ny ezaka manokana amin'izao fanatonana ny tantsaha tahaka ny ataon'ny tetikasa fiariana izao ity tompona orinasa ity. Raha ny fijerena manokana ny tantsaha ao anatin'ny rojo-piariana izay misy azy sy ireo mpamboly dia heverina fa hitombo 700 isan-taona farafahakeliny ny vokatra izay aondrany Scrimad makany ivelany. Raha 350 taona no aondrany amin'izao fotoana izao amin'ity taona 2024 ity dia vinavinaina hatratra 703 taona izany afaka 10 taona. Akoatra ny vola miditra ao amin'ny kitampo-bola-panjakana amin'izany dia mitombo ny asa eny amin'ireo tantsaha eny fotony ary hitombo ihany koa ny asa aty amin'ny ozinina. Na izany na tsy zany nanome sosikevitra ny amahana ny olana fananantany ho an'ny tantsaha kosa nefa izy. Misy ro tantsaha zay miara-miasa aminay ary na tsy miara-miasa aminay ary zay mahita tany fa tsy manana ny vola hividianana an'le tany. Misy koa nefa le tantsaha fantatra fa manana fahaiza-manao ary afaka omena izy fifanarahana. Zany hoe izay dia afaka miantoka ny vidy ny vokatra avy any aminy fa saingy zao tsy misy tany hoentiny miasa ka io le mikasika ny tany sy ny fanana tany tia dia zavatra tena tokony hoentina any amin'ny tompona andraikitra voalohany dia ny filoham-pirenena zany zay tokony mijery akaiky hoe ahoana kosa mba ahafahany indrindra fa ro tantsaha-mpamokatra zay iverinay fa mpiara-monantoka amin'ny tetikasa fiariana mba ahazo fanamorana
amin'ny fananana tany zany a fividianana ny tany a na fahazoana lalana mahazo tany tokony hovole. Amin'izao famporisihana ny tantsaha hiditra amin'ny matianina izao dia tsy mandeha rery akory izy ireo. Misy hatrany ny tantsoroka izay omena nyreto tantsaha ireto. Raha ny eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono no miandraikitra ny tantsoroka ara-teknika ho an'ireo tantsaha mba tena ho matianina tokoa izy ireo. Raha ny eo amin'ny lafiny fitantanana ankapobeny kosa indray dia ny ministeran'ny indostria, ny varotra ary ny asa tanana no miandraikitra izany, ankoatra ny ekipa ao amin'ny fiariana.